Manambatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanany tompo ho antsika tsirairay avy. Mbola fandray ny tenako miaraka amintsika ao anatin'izao laiva izao fotoana indray fanaovantsika miaraka amin'ny tompontsika dia mankasitraka an'Andriamanitra tsika satria no ny aminy nahafahantsika sy ianao mbola mihaona mpanandray eto amin'ity tambazotra ity mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny tenako ny amin'ny tompontsoa izay omeny anay ihany koa ny amin'ny fitomboana fivelarana amin'ny asa fampona amin'izao fotoana izao dia manasanao sahady hanatrika an'ity live ity hatramin'ny farany azarao amin'ny namanao amin'ny Facebook ao fa tena tsy ho diso anjara ianao amin'izao fotoana izao izay hitahin'ny tompo antsika sy ianao ity ampiandohana dia ataontsika metraka an'ity fotoana ity eo ampela tanan'Andriamanitra fa mialohan'izany dia hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika izay fantatsika loatra amin'ny salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 iaraka vakitsika salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fideranan'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrampony nataon'i Davida. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaranomasina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiany rehetra izay mamela ny ilikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famindrampo sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fahatanoranao mody indray toy ny volomahery. Amen. Amen. Dia arak'izany salamo izany dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra arak'ity volana ity izay hoe volana fisaorana dia tena hoe mendrika ny isaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ireo izay nataony teo amin'ny fiainantsika ataony amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ary mbola inoantsika fa ataony eo amin'ny hoavintsika dia andaontsika hisaotra anazy ametraka an'ity fotoana ity ampelantanany anasa ny fanahy masintsika mba tena hoe ny fanahy masiny mitarika antsika ao anatin'izao fotoana izao nangataka famindrampo ihany koa tsika mba tena hoe tsisy fahotana nakana ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izao fotoana izao dia asandrato ary ny vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fiainanao izay fantatray fa eto ianao fantatray fa te-hitahana indray ianao amin'ity andro ity dia ankasitrana fiainanao izany. Sotranao satria fantatray fa niaraka taminay ianao tao anatin'ity andro ity. Mankasitraka fiainanao izay ny amin'ny olona tsirairay avy izay nosafidianao hanatrika izao fotoana izao. Misotranao izay satria fantatray fa ao anatin'izao fotoana izao ianao dia hitany fananay indray, hitany fiainanay indray tsy ho diso anjara izay Jesosy eo amin'ny fanatrehanao satria misy fanafana sy fiadanana ao amin'izany fanatrehanao izany. Dia ankasitrahana fiainanao sahady izany. Amin'izao fotoana izao izay fantatray fa be dia be ny zavatra mety tsy mamendrika anao eo anatrehan'ny famasinanao, eo anatrehan'ny famendrehanao dia ifonanay eo anatrehanao izany mety tsy finoana, mety tsy fankatoavana eo ny teninao, mety toe-tsaina, toe-po izay mbola tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, eny mamenatra hoe fiangonanao mahazanaka anay dia fonanay izany Jesosy na tsy faninay na tsy fantatray akory arany. Fantatray fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra fitiavana ianao ary mbola mihoatra lehibe noho izany fahotana izany ny tiavanao anay dia mamindra fo aminay jereo ny tahetanay te hanompo anao amin'ity androany ity dia mankasitraka fiainanao fa ilay rahanao teo ambony azy fijaliana no mbola ahafahanay indray mananto-tampasahina satria manadio ny akanjo-pananay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao sahady izay ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny fiasanao, fanahy masina ary mamenoa anay tsirairay avy n'aiza misy anay na ny trano na ny ampiasana na n'aiza misy anay dia hitahanay sahady ny fanahinao amin'izao fotoana izao. Dia ninona mety hoe fanahafa ao anatin'ny efitranay any anatinay izay manavezitranay mitady hanakana ny anjara voatendrinay tsy ho azonay amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ambinina eto izany fa tononay ny fiasa ny fanahinao masina rery ihany no miasa amin'ny tsirairay avy. Mankasitraka fiainanao ataovy izay tianao atao indray ao anatin'izao vavaka izao. Halleluja. Amen. 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 Dia andaontsika hanaraka an'ity hira ity hiran'ny fanasin'ny tany hoe misaotra dia hanaraka an'ity tantara kely ity tsika dia hiditra ao anatin'ny fampahirezana.
tantananao hatramin'izao nandaloko ny atanorana mitondra ditra sy reo adalana mifenao de tsy mba nandao nala elonankaherinao nitomany aona mpangininao miatrikady eo anilako teo fony anao atoka mitady overy ao te indro fa hanarinao kanio ao tonga le isaotranao misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao eranao zay ka misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao nandaloko ny atanorana mitondra ditra sy reo adalana mifenao de tsy mba nandao nala elonankaherinao nitomany aona mpangininao miatrikady eo anilako teo fony anao atoka mitady overy ao te indro fa hanarinao kanio ao tonga le isaotranao misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao eranao zay ka misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao eranao zay ka misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao eranao zay ka misaotre isaotranao ray mankalazanao zay fa tena namana toko ianao mpamonjy tena hazo antoky ianao raha mbola velona koa de hideranao misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonina ny fitahiny rehetra. Iny ianao mandeha tongotra iny avy ny orana mandia fotaka maniry ny mba handeha mafimafy kokoa maniry ireo mpitondra bisikileta nefa tsy fantatrao fa izy ireny koa leo tsy misy miraharainy amin'ny resaka code de la route iny fa maniry ireo mpitondra moto koa ary ny moto aza dia mba te hitondra fiara ihany koa mba tsy te ho lena fa izy ity moa zany na dia efa manana fiara ary dia tsy vita ny fiara tsotra fa tsy maintsy hoe mba maniry ny fiara raitra ny olona manana an'izy itony ary dia mitady fatratra mba hanidina anatin'ny fiara manidiny manokana fa tsy mety afa-po raha olombelona na ny olona efa manana jet privé sy hélicoptère aza dia mikasa ny handeha eny amin'ny volana sy planeta Marsa afaka taona vitsivitsy fa mba fantatrao ve fa na ianao mandeha tongotra io aza dia misy mitsiriritra na ianao mandeha bekisy chaise roulante io aza dia misy mitsiriritra fa na ianao eny ambony fandriana marary iny aza dia mbola tsara kokoa noho ny vatana tsy misy fofinaina intsony ka ianao mandeha tongotra iny ankafiziny ny mandalo tanàna ny mifanena amin'ny olona ny mandinika ny zavaboary ny mandeha mafimafy kokoa mora kokoa araka izay tianao fa tsy ny olona rehetra no afaka mandeha tongotra
na mbola misisika bus ary misaora fa mbola manana fre, na ianao mbola mifo maraina iny aza dia misaora fa mbola manana asa zany, mbola afaka mianatra, na ianao tadiavina sy rahana lalandava ao ampiasana io a dia misaora fa tena ilaina zany ianao, na ianao mbola mihiratra an'io fotsiny aza dia misaora fa mbola velonaina zany ianao, misaora fotsiny. Aleloia, dia mino fa nahazo lesontsika tao anatin'iny tantara kely iny tantara izay mampirisika antsika mba hiakasitraka ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, indrindra fa antsika kristiana satria misy anto zavatra rehetra, zavatra rehetra dia voasoratra fa miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia aoka isika tena hoe hiankasitraka hisaotra an'Andriamanitra, efa nampahirezina foana moa hoe tsy ampy fotsiny no miteny hoe misaotra, miteny hoe merci fa tena hoe mila misy akony eo amin'ny fiainantsika izany fankasitrahantsika an'Andriamanitra izany na ny amin'ny finoantsika, ny amin'ny fomba fiainantsika, ny amin'ny comportementsika rehetra dia tena mila mampiseho ny fisitsika eto ambony tany fa mankasitraka an'Andriamanitra isika. Maka teny soratra masa vetivetsika ao amin'ny salamy 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ianao no nanankinana ahy hatrany amboaka, ianao namoaka ahy avy tany ankibon-dreniko, ianao no teraiko mandrakizay. Amen. Izany salamy izany dia mampiseho antsika fa na zavatra efa taloha be arany tamin'izy mbola tany ankibon-dreniny dia efa isaorana an'Andriamanitra sady mety hoe zavatra ohatrany automatique zany zavatra mandeha ho azy zany fa tena hoe mendrika isaorana an'Andriamanitra zany satria ny fandaminan'Andriamanitra, ny fomba naharian'Andriamanitra, ny fomba mety hoe zavatra mety hoe normal be amin'izao tontolo izao dia izao sy ianao dia mahatakatra fa mampiseho ny fahalebiazan'Andriamanitra zany, mampiseho ny fitsinjovan'Andriamanitra antsika ihany koa zany ka mila isaorana azy, mila ankasitrahana anazy azany fisaorantsika an'Andriamanitra zany no mitarika antsika hiderana azy eto izy hoe ianao no teraiko mandrakizay satria mahatalanjona loatra izany hoe rehefa mandinitsika ireny hoe zazakely any anaty kibo ireny hoe lasa hoe anaty kibo dia mivoaka lasa olombelona, efa olombelona zany izany fa tena hoe mahatalanjona izany raha dinihana dia Andriamanitra no ambadika izany fahalebiazan'Andriamanitra no ambadikin'izany ny créativité an'Andriamanitra no ambadikin'izany ny fahatsarany no ambadikin'izany dia mila hiderantsika anazy zany ary tsika tsy afaka ny hideran'Andriamanitra raha tsy mahatsapa ny zavatra nataon'Andriamanitra, ny fideran'Andriamanitra dia tsy maintsy ao aoriana ny fisaorana foana, tsy afaka ny hiderana antsika noho ny fahalebiazana raha tsy natsapa ny fahalebiazana, raha tsy natsapa ny fahalebiazana, tsy afaka ny hiderana antsika noho ny fitiavana raha tsy natsapa noho hoe tsy tiantsika izy dia aoka antsika sy ianao feno fisaorana eo amin'ny fiainantsika. Maro ny zavatra mety afaka isaorantsika an'Andriamanitra, toy izao ny mpanao salama efa nanome ohatra antsika hoe ny zavatra na dia hoe tany amboaka ary tamintsika mbola tany amboaka dia efa isaorana anazy ary maro koa ny zavatra mbola afaka isaorantsika anazy. Ten'Andriamanitra efa maro ny teneneny hoe ny fisaorana no tena hoe tadiavin'Andriamanitra, miditra vavahady ny fisaorana satria tena hoe tian'Andriamanitra zany hoe mankasitratsika ny amin'ny zavatra rehetra ataony mahatsapitsika fa tsy noho ny herintsika, tsy noho ny tanjantsika no matoy izao antsika sy reny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika rehetra reny fa noho ny Andriamanitra izay miasa ao ambadikin'izany. Dia maro koa tsika no mety hoe mbola tsy zatra no za mivavaka izany fa na dia misaotra fotsiny ary sika dia mety efa hoe mety efa tena hoe fotoana maro satria Andriamanitra dia miditra ansehatra eo amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra ka raha ohatra ianao hoe ao amin'izao fotoana izao mety hoe mbola tsy mahay mety hoe tsy mahay mivavaka, mety hoe tsy dia mahita tenenina rehefa ao anatin'izany vavaka izany mety menatra any ianao hoe mahita olona hoe any am-piangonana mety hoe mivavaka nefa ianao mbola tsy dia hitanao loatra hoe inona no tenenina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsotra be zany na dia misaotra fotsiny ary ianao na dia fomba ianao fotsiny conscient hoe zao avy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ka aveninao aminazy isaoranao anazy dia tena fa zava-dehibe an'Andriamanitra zany, mampirisika an'Andriamanitra hiasa ny fiainanao zany ka reto misy
tiako tanisaina kely aminao ny zavatra afaka isaorantsika an'Andriamanitra sy tokony isaorantsika zao sy anao isan'andro voalohany indrindra aloha dia ny famonjena nataon'Andriamanitra mety hoe afaka vavaka sady ianao amin'izao fotoana izao sady mihaino anahy hoe isaotra an'Andriamanitra no famonjeny mety hoe efa nisaotra anazy ianao rehefa mandray fanasany tompo, misaotra anazy ianao tamin'ny ianao ny bebaka, misaotra anazy ianao rehefa ilay mifona reny misy fotoana tsika indraindray tena hoe maka fotoana misaotra fotsiny tsy aorianany zavatra anankiray hoe nangatikinao dia nahazo misaotra fa tena hoe misy fotoana tsika tena hoe makasitraka satria miasa foana izy zany famonjen'Andriamanitra izany dia tena hoe mandrakizay dia afaka isaorana azy hoe Andriamanitra misaotra anao azy satria nampihavanao tamin'izay misaotra anao azy satria ianao no misolo vavana isan'andro misaotra anao satria nataonao mandrakizay zany famonjenao zany tsy nataonao hoe katramin'izao ihany zany fa tena hoe misy akony mandrakizay misaotra anao satria misy fiadanana tsy mitantaina antsona hoe raha faty dia hoaiza sy hoaiza ny fanahy fa tena hoe menao fiadanana afaka misaotra koa ianao hoe misaotra anao satria tsy misy fanameloana ntsony aty anatiko aty tsy hiatrika izany fahatezeran'Andriamanitra izany ntsony misaotra anao satria lasa zanakao tsy mpanompo fotsiny fa tena hoe zanakao sarobidy eo anatrehanao afaka isaoranao anazy konkoa ny identité anao eo amin'ny fiainany ny fanasitrahana rehetra za amin'ny asa mpamonjena izay nataony zany dia afaka isaorana azy koa satria izy dia kapoka tamin'ny fanasitrahanao dia ankasitrahana azy koa misaotra anao satria nokapohany ianao mba ho sitrana misaotra anao satria tsisy fahavesana ntsony efa nitondrana azy fijaliantsika izy misaotra anao satria misy fatakanana tsy anatiko aty misy nina stress amin'ny fiainako dia efa tondra satrotsilo ianao dia ankasitrahan'Andriamanitra izany ny rahan'i Jesosy izay miaro antsika sy ianao dia ankasitrahan'Andriamanitra izany ary rehefa misaotra anazy ianao no famonjena izany dia afaka misaotra anazy manomboka misaotra anazy ianao ny amin'ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao na olona zany na situation na mahafaly anao zany na tsy mahafaly anao fa mitarika anao zany tsy menimeny amin'ny fiainanao mitarika anao zany mba tsy mba hatoky an'Andriamanitra mba hankasitraka izay zavatra nataon'Andriamanitra dia ninona mety hoe zavatra eo amin'ny fiainanao dia ankasitrao foana zany raha ohatra hoe olona zao dia afaka tanisa mihitsy ianao hoe misaotra anao ny amin'ny dada ny amin'ny neny amin'ny fahasalamana omenao an'izy ireo ny amin'ny ray tampo ny amin'ny havana ny amin'ireo namana afaka tanisaonao mihitsy zany ny amin'ny olona izay afaka manana impact sy influence aminao sy amin'ny olona izay afaka impactenao ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainanao afaka misaotra anazy ianao ny amin'ny olona izay afaka mety hoe nesorin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao mety ny olona nandratra anao satria navelan'Andriamanitra ny hitranga mba tena hoe angalanao lesina mba ahafahanao miankina kokoa amin'Andriamanitra ahafahanao mahazo lesina hoe mihaino fanahy masina amin'ny fotoana hafa afaka tanisainao zany inonao fa hoe ny planin'Andriamanitra matory ny olo ireny eo amin'ny fiainako dia miara-miasa hitondra an'ilay hoe plano hitondra fiadanana dia afaka misaotra koa ianao ny amin'ny situation izay misy anao indraindray tsika menimena ny amin'ny hoe ny akanjo ny trano hoe fa maninona ary ohatr'izao fa manomboka makasitraka an'Andriamanitra tsika dia mahita fahatsarana be dia be tsika ny eo amin'ireny zavatra ireny indraindray ny zavatra ananantsika tsy tiantsika mihitsy fa rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika dia hitantsika ny fahatsarany ny zavatra iny dia na ny asa ny fianarana mety misy ady atrehanao manokana tsy fantatro fa Andriamanitra mahafantatra izany dia isaory sady satria nataony mpandresy ianao ambadikin'izany dia mino fa aorianan'izao fampaherezana izao dia tena hoe ankasitraka an'Andriamanitra tsika araka ny teny izay nivakintsika tamin'ny voalohany teo dia hoe aza misy adonona ozy izy ny fitahiany rehetra mety hoe ho tanisainao zany mety hoe ho soratanao zany mba tena hoe ho voarakitra izany mety hoe tsy tadidiny saintsika mety mampatsiahany fa ny masina rehefa tsy tadiditsika dia tena hoe aoka tsika tsy nao hoe andalo fotsiny ireny tahaka ny zanak'Israely izay be dia be ny zavatra fahagagana nataon'Andriamanitra fa nanompo sampy ihany izy ireo satria tsy tadidiny ilay izy dia tahaka izany koa izao sy anao ninona mety hoe zavatra efa nasehoan'Andriamanitra dia aoka tsy ho adinontsika izany aoka tsika ho feno fankasitrahana foana dia mba tena hoe atoky an'Andriamanitra sika ny amin'ny hoavintsika
dia ho faly koa Andriamanitra raha prisika anazy hiasa trano amin'ny fiainantsika. Dia ndao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka hisaotra ny amin'izany fampahirezana izany dia hametraka an'ity ala ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Alleluia. Izay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fiainanao izay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fampahirezana indray, ny amin'ny nampatsiavanao anay indray, ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay izay afaka ankasitrahanay anao isan'andro isan'andro. Ny Jesosy ho fantatray fa miasa ianao na anatin'izay segondratra ianao dia tena hoe maro ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay. Na amin'ny fomba fitantananao ny andronay ary ny zavatra rehetra izay avelanao hitranga, ny olona rehetra izay avelanao hifanena aminay dia tena hoe miasa ianao ambadikin'izany. Satria tena hoe zava-dehibe aminao ny fisianay ety ambony tany. Dia amin'izao fotoana izao izay dia aoka ny fanenao masina ampatsiahanay hatrany ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay, fa tsy mandeha ho azy ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay. Ary ankehitriny koa izay Jesosy dia tia hankasitraka anao hatrany satria fantatray fa tsara ianao amin'ny fiainanay, asehoanao ny maha-izy azy anao, ny fitiavanao, ny falebiazanao, ny herinao. Na dia tsy mendrika izany ary izay dia tianao loatra izay Jesosy, dia hankasitrahanay feno anao izany. Amin'izao fotoana izao izay raha hisaraka ao anatin'izao laiva izao mety ho tapitra dia mino izay fa mbola hiaraka aminay ny fananao masina ary hankasitrahanay anao sahady izany. Misaotra anao sahady izay ny amin'ny fiarovanao amin'ity alina ity. Misaotra anao sahady izay ny amin'ny torimaso mamy izay omenao anay. Mankasitraka feno anao sahady izay ny amin'ny olona rehetra izay afaka hiasa. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fahitam-po-tia, ny amin'ny mpampiasa sy amin'ny mpiara-miasa rehetra, ny amin'ny productivité izay omenao tsirairay avy, ny hery dia hankasitrahanay feno anao. Ary ny anjelinao Jesosy fantatray fa iranao hitoby manodidina anay dia hankasitrahanay feno anao izany. Dia idrainay ianao fa tsara indrindra ianao ary tsy miovy ianao masy anao ary mandrakizay. Dia idrainay ianao Jesosy io. Halleluia. Misaotra anao. Amen. 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 Dia amin'izao fotoana izao tsika hiaraka hifampitso-drano entiko fahasoavana sy famindram-po no anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava isika. Amen. Amen. Samy tahiny tompo daholo tsika tompoko.